Le fikambanan'ny artiste vakina karatra dia misy rantsana maromaro dia ny favy evangelika zany rantsana ao anatin'izay favy evangelika izay misy artiste 20 eo anatiny izay artiste pire evangelika zany ao anatin'izay rantsana favy evangelika izay. Ny antony nananganana azy dia satria samy hafa be zany ny pire profane izay mihira hira madinika sy ny pire evangelika dia anahirana zany ny ampakarana azy sur scène hoe miaraka. Dia zay no nahatonga anay hoe alao avondrina amin'ny rantsana anankiray. Ao amin'ny favy koa mantsy misy rantsana ohatra hoe rapy, misy rantsana roka, misy hira gasy ao, misy slam sy ny rehetrarehetra. Dia navondrina ny artiste evangelika mba tena ho asa fitoriana ny filazantsara ny ataon'ireo artiste mivondrina ao anatin'ny favy evangelika ireo. Fanampy be dia be zay ao na amin'ny resaka formation na resaka atelier na resaka concert ihany koa satria zahay izao dia apakatra ny artiste ao anatin'io favy evangelika io isam-bolana isaky ny farany volana zay atao Tsirabe dia mampiakatra artiste 3 na 4 ao anatin'ny favy evangelika. Ny hainao manjery rehetra koa dia misy fiara-miasa amin'ny hainao manjery eo amin'ny sehatry ny émission eo ihany koa ny fampitana ny hira rehetra ny lancement ny hira zany dia zay no avantage na tombony lehibe ho an'ny mpikambana amin'ny favy evangelika fa tsy maintsy mpikambana ao amin'ny favy izay vao mifindra aty amin'ny favy evangelika. Nitsangana ny voambolana vitsivitsy nefa vitany efa navoaka hira izy efa navita clip izy efa navita fampisehoana marobe izy dia efa zay no ifaionana eto androany fampiaraba tratry ny taona sady andamina ny fandaminana ny asa rehetra mandritra ity 2024 ity fa ny tena ngeza be indrindra dia hiasa ohatran'ireo choral lehibe ohatran'ireo tarika lehibe izay mihira evangelika dia mivondriny izay 20 ireo zany hitory ny filazantsara manerina ny faritra rehetra na eto Madagasikara io na ny velan'ny Madagasikara. Zany zao efa manana hira 10 iraisana dia afaka ray volana eo satria be dia be mpamorotra atao aminay misy ampolony maro dia avity hira be dia be zay ato ny album moa tsy dia tena hoe intéressant loatra tsony amin'izao fa ny mamoaka ny hira eny amin'ny sehatra rehetra sy amin'ny hainao manjery rehetra zany no tanjona dia hanomboka hoen'ny rehetra zany ity choral ny favy evangelika ity izay misy no any amin'ny 20 any mpikambana ao anatiny fa zay moa tsy afaka hiaka-tsehatra daoly fa mifandamina eo zay amin'ny fiakarana tsehatra ary amin'ny alahady zao zany 28 janoary 20 janoary ao amin'ny FLM Ambalavato ao Tsirabe no fiakaratsehatra voalohany ao anatin'ny asa diakonaly sy ny krismasy ny mainty milalin'ny choral sedera dia ao ny choral ny favy evangelika andray anjara hira 4 io zany ny fisehoana voalohany eo amin'izay fikambananay 20 ireo zay.